mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanimirahaba antsika afaka malala tratrity zoma fahatelo amby roapolo ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny pistily ho an'ny Hebreo, Hebreo toko 10, Hebreo toko 10, raisina amin'ny voalohany ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesoa. Fa ny lalàna izay misy aloky ny zava-tsy ho avy fa tsy ny tena endrika izany zavatra izany dia tsy mba mahatanteraka ny olona manatona amin'izay fanatitra teriny mandrakariva isan-taona. Raha izany dia tsy ho nitsahatra vany ny nananteran'ireo satria rehefa nodiovina indray mandeha ny mpivavaka dia tsy ho nasiany fieritreretany amin'ny ota intsony izy fa ny amin'ireo dia misy fahatsiarovana ota isan-taona. Fa tsy mahasotra ny ota ny ranom-balahy sy ny ranosolahy. Koa no niditra tamin'izao fiainana izao izy tena nanao hoe ny fanatitra ala-drà sy ny fanatitra hohanina tsy mba nilainao. Fa tena no nambarinao aho. Ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy sitrakao. Dia hoy izaho, ity aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratana hanao ny sitraponao Andriamanitro. Rehefa nolazainy teo hoe ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra hodorana ary ny fanatitra noho ny ota dia ireny aterina araka ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitrakao dia indray izy, ity aho tonga hanao ny sitraponao. Manaisotra ny voalohany izy mba ampitoerany ny faharoa. Amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanaterana ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha. Ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fanompoam-pivavahana sy manatitra ireny fanatitra ireny ihany. Matetika izay tsy mahasotra ny ota. Fa izy kosa rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota dia efa mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Ka hatramin'izao dia miandry izy mandra-panao ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Fa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany ho mandrakizay izay olona masinina. Ary ny fanahy masina kosa manambara izany amintsika fa rehefa voalaza hoe izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany. Izany andro izany ho Jehovah ataoko ao am-pony ny lalàko sady hosoratako ao an-tsainy. Dia koa izy ny fahotany sy ny heliny tsy mba hotsarovako intsony. Ary rehefa misy famelana ireo dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninandro fahamarinana. Amen. Ny epistily ho an'ny Hebreo dia manazava indrindra ny toko 7 toko 10 manazava ny momba ny fanatitra nataon'i Jesoa dia ny tenany hisolo ny olombelona, hisolo antsika noho ny fahotana nataontsika tamin'Andriamanitra. Raha toa ka mijery ilay fomba fijery epistily ho an'ny Hebreo isika dia Jesoa natao sorona. Jesoa ilay fanatitra. Misy antikany ny teny frantsay azy propitiation. Ilay atao hoe propitiation dia raha jerena amin'ny lafin'ny fotom-pinoana dia ilay fanatitra na ilay sorona izay atolotra an'Andriamanitra. Atolotra an'Andriamanitra mba tsy hoe sorona fotsiny sakrifisy fa tena fanatitra izay natao hanaisotra mihitsy ny ataontsika hoe ny fahatezeran'Andriamanitra. Tsy hoe fanatitra vakasitrahana, tsy hoe fanatitra ho fampihavanana fa tena fanatitra manaisotra lay fahatezeran'Andriamanitra. Rehefa miteny tsika matetika hita amin'ny soratra masina
le teneniny hoe manaisotra ilay teneniny hoe sorona na fanatitra nataon'i Kristy, nataon'i Jesoa izay lazaiko teo hoe propitiation dia nadika amy teny grika hoe ilasmos izay mitovy amy teny hoe nalaina tamy teny hoe ilaskomai. Inona moa ny hoe ilaskomai? Ny hoe ilaskomai any de izao milaza ohatrany hoe nadika avy amy teny hebreo hoe kafara. Inona moa ny dikan'izay? Zany hoe rehefa manao sorona ianao dia lay ilaskomai na ilay kafara zay nadikanany teny hoe propitiation antsika teo de zao fanatitra zay manaisotra na mampitony ny fahatezeran'Andriamanitra, mampitony ny fahatezeran'Andriamanitra na koa mamily le fahatezeran'Andriamanitra. Ao amin'ny testamenta taloha zany ny sary asehon'ny testamenta taloha ka nazahoana ny teny hoe kafara zay midika hoe rehefa manao lay fanatitra isika dia manaisotra na mampivily mampiala le fahatezeran'Andriamanitra. Asehon'ny testamenta taloha hoe Andriamanitra dia tsy mahazaka ny fahotany olona ka mitezitra rehefa manota ny olona dia mampitony ny fahatezeran'Andriamanitra ilay fanatitra. Hitantsika amin'ny Exodosy toko faharoa amby telopolo lay Mosesy niresaka tamin'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny Exodosy toko faharoa amby telopolo lay hoe Andriamanitra zay teny nalahelo tezitra tamin'ny fahotany zanak'Israely dia Mosesy niteny tamin'Andriamanitra nanao sorona mba hitady zay ataontsika hoe ampitony an'Andriamanitra. Tsy eo ihany ny Nomery toko fahadimy amby roapolo koa manazava be dia be momba ny hoe fanatitra zay mampitony ny fahatezeran'Andriamanitra. Ina ny dikan'izany ry havako malala? Jesoa, ao am' Jesoa zany no mitony ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fahotantsika. Satria mandritsika mieritreritra ny hoe manota de zavatra eritreretintsika ho maivana. Indrindray everitsika hoe ohatry ny mandeha ho azy le ota satria tsy tsapatsika hoe mahatezitra an'Andriamanitra anie le izy. Hoe tena zany ota izany de tena miteraka ny fahaviniran'Andriamanitra. Andriamanitra tezitra noho ny otany olombelona, noho ny fivilian'ny olombelona. Tokana ihany ny lalana mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra io tsy miatraika tamitsika ary tsy hiatraika amitsika. Zay le tenen'ny teny hebreo hoe kafara, zay le tenentsika atao hoe ilaskomai. Tokana ihany de zao noho ny am' Jesoa. Jesoa no niaran'ilay fahatezeran'Andriamanitra. Jesoa zany no nitondra le fahatezeran'Andriamanitra, nampitony le fahatezeran'Andriamanitra, niatra tany Jesoa zany. Zay mahatonga an' Jesoa nikikika manao hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny de afoinao aho? Ary ny dikan'le hoe nisy kotrokorana tselatra ny andro, maizina ny andro, de manambara an'ilay fahatezeran'Andriamanitra niatra tam'ilay zanak'Andriamanitra. Zay ny dikan'iny ohatra ka jerena am'ty epistily any Hebreo ity ny hoe Jesoa lay sorona nitondra ny tenany sady izy lay mpisorona noho izy lay sorona, izy no nanaisotra le fahatezeran'Andriamanitra, nanaisotra le fahotana ary niatra taminy ny aizina ny kapoka tokony nitraika tamitsika de niatraika tam' Jesoa. Zay no mahatonga ny hoe tsy misy mihitsy fiainana ivelan'i Jesoa. Vizana ny olona raha mieritreritra hoe mitady fiainana ivelan'i Jesoa. Tsy misy famonjena mihitsy ahafahan'ny olona miditra ao anatin'ny famelan-keloka tongotr'Andriamanitra raha tsy ao am' Jesoa irery ihany. Zay ny dikan'ny tenin'i Jesoa manao hoe izy ihany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fiainana izy satria efa resa le fahafatesana. Resa le fahafatesana satria izy ilay sorona izay nasolo atsika na ny solo atsika mba hahatonga ny ota izay tsy anakery amitsika intsony. Afaka malala io zany ny epistily any Hebreo de tia hampatsiaro atsika an'izany hoe lasa mampisy fahatoniana. Ary zay mahatonga ny hoe mifamatotra am'ty ataontsika hoe kafara na ilaskomai ity ny antsoina hoe famelan-keloka.
antsoina hoe famelan-keloka. Rehefa nitsahatra tamin'ny fahatezerany Andriamanitra de zao nanjary nisy ny famelan-keloka. Ary zay ny dikana faharoa aseho ny ity epistily any Hebreo toko fahafolo ity. Rehefa tony Andriamanitra tam'ilay tenentsika hoe sorona nataon'i Jesoa, lay Jesoa nanaisotra ny fahotantsika, nampitony ny fahatezeran'Andriamanitra de zao ny faharoa de zao lasa nisy ny antsoina hoe fampihavanana, lasa vita fihavanana tamin'Andriamanitra isika. Hitantsika amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fahafito, itanisana ny itanisahany Paoly hoe tsika de vita fihavanana tamin'Andriamanitra, isika taloha de fahavalon'Andriamanitra. Hoy Paoly hoe ektroi, Romanina toko fahadimy, ektroi fahavalo, zany hoe olona tsisy fifandraisany amin'Andriamanitra, olona zay ndika teny hoe fahavalon'Andriamanitra, olona tsisy fifandraisany amin'Andriamanitra, olona tsy mieritreritra zay asoa an'Andriamanitra, zay ndika teny hoe ektroi, olona tsy mieritreritra zay asoa ny hafa, olona tsy zay mahafahavalo ny vahavalo, tsy mieritreritra fa tsy ny animba, zay ny hoe ektroi. De hoe Paoly manao hoe isika nge de zao hoe efa ny fahavalon'Andriamanitra taloha, fa ankehitriny dia vita fihavanana amin'Andriamanitra, vita fihavanana amin'Andriamanitra, katelagemen, zany hoe vita fihavanana. Lay fahavalo teo aloha de zao noho ny am'lay famelan-keloka, noho ny am'lay sorona nataon'i Kristy de zao lasa vita fihavanana amin'Andriamanitra isika. Le hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra de milaza tsy hoe akaiky ihany, fa tena zao mihitsy milaza fifandraisana, milaza fifandraisana lalina, milaza fampitana fiainana ataon'Andriamanitra. Raha ohatra ka tao anatin'ny fahotana isika de fahafatesana ny tambon'ny ota, saingy rehefa tonga Jesoa namonjy antsika de zao lasa vita fihavanana ka nampitain'Andriamanitra tamitsika fiainana. Zany hoe rehefa vita fihavanana tamin'Andriamanitra antsika de nampitain'Andriamanitra fiainana. Zay ny dikan'le hoe ary Jesoa nanisy fofinaina de hoy izy taminy raiso ny fanahy masina. Rehefa vita lay ataontsika hoe lay lazaintsika teny ambony manao hoe lay propitiation, rehefa vita lay nesorony Jesoa ny fahotana, voailika ny fahotana de zao tonga Jesoa, tonga Andriamanitra na vita fihavanana amitsika noho ny am' Jesoa de zao lasa napita fiainany Jesoa, napita fofinaina hoy Jaona teo hoe ary nanisy fofinaina, zany hoe lasa vita fihavanana tsika ka manjary mandray fiainana vaovao ao amin'Andriamanitra. Tsisy fiainana zany ivelan'i Jesoa, sarisary-piainana, tsy fiainana tena izy. Rehefa tsy ao Jesoa de lasa mety misy olona manan-javatra betsaka, mety misy olona mifaly, mety misy olona manana zao sy zao, fa tsy tena fiainana zany, fa ny tena fiainana dia ao am' Jesoa, satria Jesoa lay nanisy fofinaina, zany hoe name antsika aina vaovao. Zay le tenena teo manao hoe lasa ndray moa teneniny amy teny teknika hoe apokatalaksay, zany hoe milaza fifandraisana, milaza fifamatorana, milaza ataontsika hoe fampihavanana, milaza fifandraisana lalipaka. Zany rehetrany dia tsy hitatsika raha tsy ao am' Jesoa. De antitra terin'ny teny Hebreo, antitra terin'ny epistily any Hebreo toko fahafolo ity zany hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra isika, satria Jesoa nitondra ny tenany, izy no lay mpisorona de izy koa no lay sorona, izy ihany no zany. Afaka malala engane ho tsapanao amy fiainanao fa vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, tsy hoe nesoron'i Jesoa ihany ny fahotantsika, raha izay dia tsy ampy, fa izao raha izay de vita ny sorona, vita ny sorona tsotra fotsiny, vitan'ny rano zanak'ondry tahaka izany andavanandro, ny ranotsolaha, fa tsy vitan'izay, fa tena tonga mihitsy Jesoa nampihavana antsika tamin'Andriamanitra, ary tsy misy mahavita an'izay afa-tsy Jesoa rery ihany. Fa ny fahatelo zay aseho an'ity sorona zay ity Hebreo toko fahafolo ity koa de zao lay antsoina hoe famonjena mihitsy, lay fanavotana.
rédemption, lay tena fanavotana, lay tena famonjena. Tsy vitany hoe vita fivavahana amin'Andriamanitra tsika zany, fa izao tena novidian'ny tompo mihitsy ka lasa fiasana ao am-pelatanany, novidian'ny tompo ka lasa azy. Tsy hoe vita fihavanana aminy de aveo mbola mandehandeha am'izay tiana andianana, tsia, fa lasa azy, lasa fananany. Izay zavatra telo zay tsy afa-misaraka mihitsy amin'ity epistily an'ny Hébreux ty. Ny voalohany de izao, ny sorona nataon'i Kristy de mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra hitsahatra ka tsy miantraika amitsika, fa mahatonga atsika kosa handray famelan-keloka. Lay sorona nataon'i Kristy de mahatonga atsika handray fifaliana avy amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao, lay sorona nataon'i Kristy de manjary mahatonga atsika vita fihavanana amin'Andriamanitra, manjary lasa tsy fahavalon'Andriamanitra fa lasa sakaizan'Andriamanitra. Ary ny fahatelo de zao, lasa mahatonga atsika koa ho an'Andriamanitra, ho an'Andriamanitra, fananan'Andriamanitra. Ny teny grika izay hitatsika matetika ampiasaina, Matthieu 2:7-7, Luka 2:7-8, Asan'ny apôstôly 2:7-10, agorazo. Ny teny hoe agorazo na exagorazo de zao voambolan'ny mpivarotra izy io, eny an-tsena no tena ahitana azy, izay midika hoe novidiana, novidiana. Petera de miteniny io mandray makany amin'ny Petera voalohany manao hoe nareo ange tsy tam'mbola taman-karena na tamin'ny zavatra na tamin'ny volamena novidiananareo fa tamin'ny Kristy. Zany hoe novidiany Kristy isika. Ny sary a dia tahaka ny atsika ny livre Kristy tonga dimy amby roapolo hoe raha misy olona hoe mahantra na bokatrosa dia alainy de lasa andevo izy, de aveo ny havany mividy azy, ny havany mividy azy iny atao hoe galona, mividy mpiantoka, miantoka azy zany de mividy azy ary lasa fananany iny izy. Zany hoe izay ny dikan'ilay teny hoe Jesosy maty tao amin'ny hazo fijaliana nividy atsika, nandony trosatsika rehetra de manomboko zao any Jesosy tsika. Zay mahatonga an'i Paoly ny teny hoe Jesosy Kristy ny velona atao anatiko. Zay mahatonga an'i Paoly ny teny any amin'ny Galatiana hoe manomboko zao aza rehiberebenareo tsony fa mitondra marika Kristy eo amin'ny tenako. Zany hoe ny andevy tam'izany fotoana zany de misy marika ahafantarana hoe ty andevon-drano, ty andevon-drano. Dio Paoly manao hoe za efa nitondra ny marika Jesosy Kristy eo amin'ny tenako. Zany hoe za zany de zao fananany Jesosy, any Jesosy. Ary rehefa any Jesosy dia izay tiany Jesosy ampiasainahy no ampiasana. Tsy ny ota intsony mampiasa, tsy ny ota intsony ny patronko, fa Jesosy ny patron. Raha zay ny azo ilazana azy. Jesosy zany ny tompoko, Jesosy no azy a. Lalina be zany ny tiany epistily an'ny Hébreux, asio raha mamaky ity Hébreux 10 isika, ny dikan'ilay hoe Jesosy nisolo atsika tao amin'ny hazo fijaliana. Matetika mantsy ohatran'ny tsotra ny fahatakarantsika azy, tsotra n'Andriamanitra hoe dia maty nisolo heloka tao amin'ny hazo fijaliana mandray famelan-keloka. Fa raha ho an'ny jiosy zay niova kristianina dia tsy mora nahatakarany an'izany hoe Jesosy lay sorona feno. Ary de ho antsika kristianina de tsy tokony adolono no zavatra reo hoe lanjan'lay lanjan'lay famelan-keloka nataon'ny tompo, lanjan'lay fahafatesany tao amin'ny hazo fijaliana inge ka lalina de lalina. Satria zavatra telo na efatra lehibe mihitsy no entiny zany eo amin'ny fiainana kristianina. Dia manjary hotsika manao hoe lasa mahatsiaro ho tony Andriamanitra, tony, lasa fedanana ny jeren'Andriamanitra atsika, lasa tony ny fahatezeran'Andriamanitra ny amin'ny Kristy. Tsy misamboaravara intsony Andriamanitra fa tony izy mijery anao, faly izy mijery anao, ary tsy tonono intsony anao hoe fahavalo fa tonono hoe zanaka, tonono hoe mpiray lova amin'ny Kristy. Sarobidy ange zany. Tsy le otanao intsony no hitan'Andriamanitra fa Jesosy. Ary tsy vitan'izany fa mifamato-piainana amin'Andriamanitra ianao, lasa mifamatotra fiainana amin'Andriamanitra ka ampitain'Andriamanitra aminao ny fiainana. Marina loatra fa ao anatin'ny lafiny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra de misy zavatra zay ataontsika hoe misy toetran'Andriamanitra ampitain'Andriamanitra amintsika, fa misy toetran'Andriamanitra zay misy attribut, misy zavatra zay an'Andriamanitra irery ihany.
Fa misy toetra n'Andriamanitra ampitainy eny tsika omeny ety. Misy zavatra n'Andriamanitra rery ihany, ohatra hoe Andriamanitra rery ihany no Andriamanitra rery ihany no mahay ny zavatra rehetra. Zany toetra zany dia nanome antsika fahazavan-tsain'Andriamanitra, fa tsy nataon'Andriamanitra ho mahay ny zavatra rehetra tsika. Andriamanitra no ihany no ataontsika hoe omniscient, fa tsy nampitainy tamintsika mihitsy zany hoe tonga mahay ny zavatra rehetra tahaka azy sika. Marina fa miteny Paoly manao hoe mahay ny zavatra rehetra am'lay lalan'ilay ty fa mahay ny zavatra rehetra tsy taka an'ilay hoe Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Na tsy misy toetra n'Andriamanitra an'Andriamanitra rery ihany, ka na de atao-potsika ary Andriamanitra, na de te-polon'Andriamanitra ary sika, de tsy hoe tonga mahay ny zavatra rehetra tahaka an'Andriamanitra amin'ny hoe omniscient, na hoe tonga omnipotent hoe manana ny fahefana rehetra. Ekena fa nomeny Jesosy fahefana isika, fa izao tsy hoe ny fahefan'Andriamanitra manontolo de ananantsika avokoa. Raha zay dia Andriamanitra isika. Andriamanitra dia ray ihany Andriamanitra. Andriamanitra tsy nisy nahary, ary tsy misy raha ohatra ka Andriamanitra rehefa Andriamanitra tsy nohariana izany. Ny fanekam-pinoana hitantsika any amin'ny fanekam-pinoana Nikiana 5:telonjato no amafisiny 2:valopolo no amafisiny 5:roapolo-efajato, 2:dimapolo-efajato. Zany fanekam-pinoana rehetra zany, famparampona be lehibe rehetra zany dia maneho fa Andriamanitra de tokana, ary Jesosy de nateraka Andriamanitra. Tsy misy Andriamanitra nohariana zany. Raha vao nohariana dia tsy Andriamanitra izany, fa nateraka Jesosy. Noho zany na de atao-potsika ary Andriamanitra, tsy mety ho Andriamanitra mihitsy ny olombelona, satria ny olombelona de nohariana. Noho zany dia misy toetra n'Andriamanitra mijadona ho an'Andriamanitra rery ihany. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra, Andriamanitra mitoerana am'rehetra, omniprésence. Itsika na de adia-potsika ary Andriamanitra, itsika tsy omniprésent, mitoerana rehetra. Zany hoe misy toetra n'Andriamanitra izay Andriamanitra rery ihany. Na dia zanak'Andriamanitra ary sika, na de mitoetra ato-potsika ary Andriamanitra, de misy toetra n'Andriamanitra izay azy rery ihany, zay maha-izy azy an'Andriamanitra. Fa izao misy kosa toetra n'Andriamanitra maha-izy azy an'Andriamanitra nomeny antsika. Ny fanahy, ny fahamasinany de nampitainy tamintsika, ny fahatsarany de nampitainy tamintsika, ny fiainana de nampitainy tamintsika. Ary dia izay no mahatonga an'io miteny manao hoe lasa nolay ilay famelan-keloka itsika zay fahavalo teo aloha de nanjary tonga famato-penana tamin'Andriamanitra, de nampitain'Andriamanitra tamintsika ny fiainana, ny fahatsarana. Ary tsy vitan'izany fa tonga fananan'Andriamanitra ka tsy andevozony zao tontolo zao, tsy ny sitrapony zao tontolo zao no ataontsika, fa izao ny sitrapon'Andriamanitra. Lasa irak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, ampiasain'Andriamanitra, manjary mitondra fifaliana, mitondra fahazavana ho an'ny fiarahamonina. Ary dia isika pino manana zany toe-panahy zany, de enga ravako malala hitombo amin'ny finoana sy ny fanarahana ny tompo any isika, ary atsary fa sarobidy ny famelan-keloka natolotry ny tompo atsika, ka hifaly lalandava amin'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra lalandava, satria notonony hoe zanany ary vita fihavanana aminy. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny sorona nataonao indray maka ho anay tao amin'ny hazo fijaliana. Misolo anay ianao, ary dia tsy tonga fahavalo intsony zahay, fa tonga zanaka vita fihavanana aminao, ary lasa fanananao, tonga zanakao, tonga irakao, omenao fiainana, omenao fiadanana, ampanantenainao mandrakizay. Misaotra Tompo ny am'izany fahasoavan-dehibe omenao anay izany, de ndreto zay Tompo amin'ny fiainana isanandro, ataovy mitoetra amin'ny fanarahana anao, aza mahafoina mahasaraka anay ianao, manjaka ato-ponay Jesosy, diovy ny fonay, ary indrindra ataovy mahatsiaro zay fa efa vita fihavanana aminao, de soa ety anatinay ny tahotra, ny tebiteby, ny fanahiana, fa mitoera mandrakariva amin'ny tokantranonay amin'ny asan'ny tananay. Sasao amin'ny rahanao zay mba adio lalandava, ho vavolombelona anay zanaiza misy anay. Da io ny asanay Jesosy, da io ny tokantranonay, da io ny fikelezanay anay. Omeo anay ny fahasalamana sy heri-tanjaka afahanay manompo anao, ary omeo anay zay rehetra fantatrao fa mahasoa anay,
mahasambatra anay hafahanay manompo anao amin'ny fifaliana. Jereo marary, jereo manana olana, ampahirezy izy ireny Jesosy. Amen.